Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ndeha hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Rainay izay ny an-danitra, satria sambatra izay manan'Andriamanitra velona ho Tompo sy mpamonjy anay, indrindra Jesoa Kristy zanakao izay avotra ho anay. Izany koa no mbola mahavelona anay tahaka an'izao, ka dia voninahitra Tompo no atolotra anao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio ry havana dia hijery indray isika ny amin'ny Jesoa Kristy velona. Inona moa no ataon'ny Tompo amin'izany fahavelomana izany? Dia andeha jerentsika ny Hebreo 7 ka ny 5:20. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Amen. Ity epistily ho an'ny Hebreo ity izany izao no azo lazaina fa manatanteraka ny fampitahana an'i Kristy sy Melkisedeka, izay tsy iza akory fa sady mpisorona no mpanjaka tamin'ny andro taloha be tany izany. Dia eto asongadiny kosa nefa ny amin'izany hoe asa fisoronana nataon'i Kristy izany, na ny maha-mpisorona ny Kristy. Eto amin'ity andinitra soratra masina ity indrindra no misongadina izany, satria hitantsika hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny lalana izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Ny mpisorona ry havana no mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Dia rehefa misy ny ota nataon'ny olona, na ota tsinahy izany na niniana, dia misy ny fanatitra efa mifanaraka amin'ny karazana ota natao. Dia mpisorona manatanteraka an'izany. Eto kosa indray izao dia Jesoa Kristy sady sorona, satria ny tenany mihitsy ny natolony izany hanavotra antsika, no sady mpisorona koa izy satria mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Inona daholo no raketin'ireo tenin'Andriamanitra ireo? Voalohany izany dia hoe mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Eto ry havana dia tsy hoe famonjena na fanampiana amin'ny zavatra mety manahirana araka ny maha-kristianina eo amin'ny fiainana ihany no ilantsika an'i Jesoa, fa indrindra indrindra mpamonjy izy, mahavonjy izy amin'ny fahaverezana izay anjaran'ny olona rehetra araka ny maha-mpanota antsika olombelona. Dia izay no mahatonga an'ilay tena misongadina mihitsy mampisorona an'i Jesoa eto. Ny soratra masina dia miteny hoe mahavonjy tokoa, fa raha ny tena izy izany dia hoe tena mahavonjy tanteraka. Aniza? An'izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Eto izany dia mila tsipihana tsara aloha reto roa reto. Voalohany, manatona an'Andriamanitra. Ireo izany ilay mahatsapa-tena fa mpanota, ireo izany ilay miaiky fa mpanota, ka andeha hifouna sy hibebaka amin'Andriamanitra. Izay aloha izany ilay manatona azy. Dia inona izay? Manatona anazy amin'ny vavaka, manatona anazy amin'ny fiovaam-po, fiovana fanao, saina, fiovana toetra sy ny sisa rehetra. Manatona an'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famakiana sy fisaintsaina tenin'Andriamanitra isan'andro, ary manatona an'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny fandehanana miangona. Izay izany aloha tsara tsipihana ilay hoe manatona an'Andriamanitra. Dia faharoa koa tsara tsipihana eto ilay hoe amin'ny alalany, izany hoe amin'ny alalan'i Jesoa Kristy irery ihany, satria mazava be ilay Jaona 1:9 fa izy irery no lalana. Lalana mankany amin'ny iray izany. Tsy misy fomba hafa azontsika atao, azontsika manatona an'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy irery ihany. Mba tsy haninona? Mba tsy hiara fahatezeran'Andriamanitra isika. Ahoana no ahafahan'i Jesoa mamonjy tanteraka? Hitantsika eto izao, satria hoe velona mandrakizay izy. Izany izany tena toky sy fanantenana ho antsika. Velona mandrakizay izy. Aninona? Anao fifonana ho an'izay manatona azy, izay fifonana izay izany. Lasa Jesoa indray koa izany no mbola manelanelana antsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka fifonana izany.
Raha jerena zany ny teny vahiny am'ty de tena le hoe mpanelanelana manao vavaka fifonana mihitsy izy intercesseur. Mba maninona? Mba tsy ho very tsika, mba tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra, mba tsy hanisan'ireo olona voozona ka ho any amin'ny elo zany. Fendriavana de zao, velona Jesoa, manao ny asany mpisorona izy, hifona ho anao, hifona ho ahy, mba tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Velona Jesoa, lay Mesia, lay voaositr'Andriamanitra, lay Kristy, mba hifona ho ahy, hifona ho anao, mba handovanao ny lanitra. Ny anjarantsika zany de manatona an' Jesoa amin'ny fanetrehantena, manatona an' Jesoa manao vavaka fifonana, manatona an' Jesoa fa vonona ny ova andeha araka ny sitrapony. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa velona Jesoa ivavahantsika ary tompo sy mpamonjitsika. Amen. Vavaka isika de misaotra anao ary, izay Tompo, manana anao Jesoa Kristy fa sady sorony ianao no nitenanao maty teo amin'ny hazofijaliana, no mbola mpisoronay ihany koa izay mivavaka ho anay ary mivavaka ho anay tsy tapaka eo anatrehan'ny Ray. Misaotra Tompo, de engan'izay tena anatona anao mandrakariva tokoa ary hijanona eo am-pototry ny hazofijalianao Jesoa ho anisan'ny fiangonana mandra-piavinao. De amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako, fiadanan'i Jesoa. Amen.